Alleloia, faly miaravantsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga sondrainao amin'izao fandaharana mahafinaritra izao. Izay fotoana iraisan'ny tany sy ny lanitra, fotoana izay ifandraisantsika amin'ilay dadantsika, fotoana izay ahafahantsika miray ary indrindra mifaly eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Te hiarabanao manokana ninaiza naiza ianao manaraka an'ity fotoam-bavaka ity, na tsy Maurice, na ny Madagasikara, na ny Canada, na maneran-tany, Andriamanitra dia akaiky antsika tsara avy, akaiky antsika izay mitady anazy. Tadidiova ny teny dia milaza hoe atsoya dia hovalika ianareo, dondomo dia voaina ianareo. Amin'izao fotoana izao raha maka fanapa-kevitra ianao iray amin'Andriamanitra dia fantary fa eo izy androany, vonina iaino anao, vonina maly anao, vonina anangana anao, vonina ampahery anao, ary vonina ihany koa ame vaovao mafaly ho anao amin'ity androany ity. Ka dia manasa anao maharetaka hatramin'ny farany, aoka hiara hifaly eto amin'ny fanatrehantsika, aoka tena azo atao takony hoe fotoana mahazatra, fotoana taky ny mahazatra izao fotoam-bavaka androany izao, fa raiso opportunité, raiso tombontsoa manokana, satria betsaka ny teo toeranao fa ianao ny safidian'Andriamanitra ho eto indray androany. Raisa ny fahafahany zany, raisa ny tombontsoa zany, dia aoka ianao akafafiny tsara eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra dia amaky ny ten'Andriamanitra sika dia antsika anatin'ny Apokalipsia toko fahaenina andininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha antsika mamaky rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray, nomendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Averiko ihany hoe: ianao ny tomponay sy Andriamanitray, nomendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany dia tena manambara amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, manambara amintsika fa raha tsy noho ny Andriamanitra dia tsy tanteraka ny zavatra rehetra. Na izao sy ianao miaina izao fotsiny azany, na ny fahafahanao manaraka an'ity fotoam-bavaka ity fotsiny azany, na ianao afaka miasa fotsiny azany, tsy noho ny amin'ny herin'ny tenanao fa noho n'Andriamanitra rery ihany. Ka mendrika ny saorana ny tombontsika noho ny fahasoavana izay mbola ampiainany antsika, ny fitiavana izay mbola ampiatrahana amin'ny fiainantsika sy ianao, ny fitarihany, ny taridalana, ny tolotsaina no meny dia mendrika ny andray fisaorana izy. Ary te hankasitraka manokana ihany koa ny tenako amin'ny mpanompon'Andriamanitra mivady izay mbola mamesehatra, mbola fahako mandray anjara na toy fanompona ary fahako manompo antsika saray avy. Tena opportunité lehibe ho anazy zany, ary tena hafaliana lehibe ho an-tenako zany hoe manompo an'ilay tompony tompo zany. Ka androany ianao ihany koa manaraka an'ity lavitsy, aoka hifaly eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra dia akahira iray antsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny fahatsarany, noho ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny fiainantsika sy ianao. Miaraka amiko eto moa ny zandriko hiarahira aminahy, fa ianao any ataovy tena horehan'Andriamanitra, ho ankasitrahany ihany koa ny zavatra rehetra izay atolotra ho anazy androany. Halleluja. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, dix mille ans ne peut suffire pour te dire merci. Oui, toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois.
bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. Toutes choses à merveille. Oh oui, oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Halleluja. Tena tsara n'Andriamanitra ry mendrika nandrany fiderahantsika. Ino fa tena nasandratra ao tamin'ny fonao iray manontolo zalery izany ka dia nankasitrahan'Andriamanitra no raisiny amin'ny fony iray manontolo ary tena hoe memboka manitra eo anatrehany zavatra rehetra izay natolotra ao anazy androany. Amin'ity androany ity moa dia te ampahery anao hoe inona zavatra mety atrehanao sy lalovanao Andriamanitra dia eo foana. Na androany izany hoe mety na tsy ariketraka ianao na tsy hoe tapadala-kalehanao Andriamanitra eo foana eo anilanao, tsy mandao anao izy, aza mierikerika foana moa izy fa izy momba anao. Ka amin'ity andro androany ity, amin'ity andro hariva ity dia mbola nanome tombosoa antsika isanao indray izy hoe hikatsaka ny tavany mba ahafahantsika miavao ankery hatrany. Dia andao tena hoe hitady anazy amin'ny fontsika iray manontolo, ka tsahantsika amin'ny herintsika iray manontolo, ka tsahantsika amin'ny saintsika iray manontolo. Ary amin'ity andro ity dia andao hisaotra anazy amin'ny voalohany indrindra nanomboantsika fotoana ny fisaorana an'Andriamanitra. Tsara loatra izy ary mpanao tsara, be famindrapo izy, be fitiavana. Ary na dia miseho hoe mahay lalana tsara antsika sy ianao dia protégé antsika foana, miaro antsika foana izy mba tsy ho latsaka any an-davaka, miaro antsika foana izy mba tsy ho tratra ny aretina, miaro antsika foana izy mba tsy hijaly fa mbo hijoro anatin'ny fiadanana. Ka andao hisaotra anazy ary indrindra hoe angataka famelana ihany koa anatrehany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha izao sy ianao manafanitrentena, manaboraka amin'ny fahotana eo anatrehany dia mahatoky sy marina tokoa Andriamanitra fa hamela helika ary hanafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Inoko androany fa izao sy ianao dia mety navita fahotana na amin'ny zavatra hoe exprès nitanterahantsika izany, na tsy fijoroana anatin'ny fahamarinana ihany koa araka ny lohateny amin'ity volana ity, na tsy fankatoavana na tsy fantanterahana ny ten'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mety havitantsika fa andao tena hoe hifona tanteraka eo anatrehany. Ary ihany koa izy hoe angatao ny fanahy masina moa izy fa lova no menantsika sy ianao izany. Dia andao angatahana mba tena menantsika ny fanahy masina androany. Ina mety alahelo rehetra anatintsika dia hikonsolentsika ny fanahy masina. Ina mety tsy fahatakakana rehetra dia anazava ny saintsika ny fanahy masina fa antsika hita izay nomanin'Andriamanitra ho antsika sy ianao, fa antsika miakatra grady ihany koa ara-panahy. Androany ihany koa raha misy sakana mbola hoe mitazona ny fonao, mbola mitazona ny sainao, mitazona ny ara-panahinao, tsy hivalavitra, tsy hivelatra, tsy hitombo. Androany
raha ataony ny hery amin'Andriamanitra hanapaka ny zioga rehetrarehetra, hanapaka ny rojo rehetrarehetra izay mety mitazona ny fiainanao. Asandrato ny feonao amin'izao fotoan'izao dia eoka tena angetaheta sy ataonao amin'ny fo tena feno fahamarinana, fo tena sincère anatrehan'Andriamanitra izao vavaka atolotra ao izao. Asandrato ny feonao. Indray dia mbola mankasitraka misaotra anao indray tena mitombo sy mbola nomenao anay tsara avy ho eto amin'ny fanatrianao. Tena Andriamanitra tsara ianao ary tena tsisy azo oharina aminao. Eny Dada niaina zavatra tsara izay amin'ny fiainanay ary tsisy mahavita an'izany afa-tsy ianao. Tsisy mahavita mampifaly anay, tsisy mahavita manome fiadanana anay, tsisy mahavita manangana anay, tsisy mahavita manome torohevitra tsara ao anay ratsy ianao. Tsisy mahavita Andriamanitra manokatra lalana tahaka ny hanokafanao lalana. Tsy misy mahavita manome hery anay tahaka ny hanomezanao anay hery Dada, ka mankasitraka anao. Misaotra ny amin'ity tontolo andro androany ity ny amin'ny zavatra rehetra vitanay, ny amin'ny zavatra tsy vitanay ihany koa satria fantatra hoe ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa hasoanay hanatsara ny fiainanay. Eny dia averinay aminao ny voninahitra rehetrarehetra, averinay aminao ny haja rehetrarehetra satria ianao ihany no mendrika an'izany. Eny Tompo, ny teny dia kely ny isaorana anao fa ny fony feno fankasitrahana tanteraka raiso hoemboka manitra ankasitrahanao. Ary anatina anao indray izay eto androany amin'ny akanjo malotonay, amin'ny fahotanay, amin'ny fahalemenay, mangataka fifonana eto anatrianao. Eny manatona amin'ny fanetreteny izay anaboraka amin'ny fahotanay. Eo Dada mety misy zavatra heverinay hoe mety nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mety heverinay hoe rary ny marina nefa dia tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mety heverinay tsara nefa dia tsy ankasitrahanao. Mety heverinay fa hoe mampahomby nefa manimba ny firaisanay aminao. Mety heverinay hoe fa tsara nefa dia manalavitra anay aminao. Androany mifona amin'ny tanteraka eto anatrianao izay Dada, mamindra fo ianao, sasao amin'ilay rasarobidinao izay. Aoka tena hoe asorinao lavitra aminay tsy famarinana rehetrarehetra, asorinao lavitra tsy eto aminay intsony ny fahotanay rehetrarehetra, ny falitonay ho asorinao fa dia ho sasanao aka ho fotsy tahaka ny ranonoram-panaly izay Dada amin'izao fotoan'izao. Tena hoe mangetaheta sy miandrandra fahamarinana, miandrandra fanadiovana Dada amin'izao fotoan'izao. Eno hamariny izay mba ahafahanay handray ny anjara lovanay, hamariny izay mba ahafahanay handray ny anjara fitahianay amin'ity androany ity. Aoka Dada ny inona sakana ihany koa apetraka amin'ny fahavalo eto anatrianay dia tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana satria fanahinao dia efa ho ajoronao ho eto aninanay. Fanahinao dia efa ho fenonao fanahinao izay dia mba dia efa hoe havita hanohatra ny fahavalo, havita hanohatra sy hoe toerana ny fahavalo ka dia hoe tsy haka-toerana eto fa handositra lavitra aminay. Eny Dada mahadrandra fanahinao ihany koa izay tena hoe ameno tanteraka anay, hanokatra masom-panahinay, ahafahanay hita Dada ny zavatra nomanao anay, ahafahanay hatakatra ny révélation izay omenao anay, ahafahanay hatakatra ny fampianarana anatra izay omenao anay amin'ity androany ity, ary ahafahanay ihany koa Dada hoe hazava-tsaina mba ahafahanay hampiatra an'izany amin'ny fiainanay, mba ahafahanay tena hoe ahita juste valeur hoe eto ny tokony hametrahana ity fampianarana ity, eto ny tokony hampiatraina ity fampianarana ity. Mahatoky ianao izay satria Andriamanitra tsara ianao ary ozy ianao hoe izay natsara natomboka ao dia farananao dia hinonay fa farananao ny fiainanay, fahatsarana ny rehetrarehetra izay natomboka ao tamin'ny fiainanay dia ankasitrahanay ianao satria tsara loatra. Alleluia, amen. Amen. Tena tsara loatra ny Andriamanitra, tena tsara loatra ary mendrika loatra izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony amin'ny fiainantsika sy ianao. Efa miafara moa ity volana marsa izay volana momba ny rariny. Androany moa dia hizara kely, hampahery kely ary hizara fananahana kely antsika momba an'izany hoe rariny sy mijoro anatin'ny rariny izany. Maro ny mety fanontaniana tonga amin'ny fiainana ato amin'ny saintsika momba an'izany hoe rariny. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manazava antsika sy manoro sainantsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manazava antsika hoe ahoana tokony hampiatraintsika an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro ary ihany koa mivoloarilantsika foana Andriamanitra ka te hizara antsika izao androany. Ary no fa tsy ilazany avy-aty amin'ny tenako fa ny fanahy famarinana no hanambara izay ompon'Andriamanitra izay zavatra natokana ho antsika tsara avy ka tsisy
hiala maina amin'ity fotoam-bavaka androany eto ihany koa dia miarabantsika rehetra izay hitako manaraka eto faly ny fo satria liana ianao manaraka ny ten'Andriamanitra, faly ny fo satria mankatoy sy manaja an'ilay fotoana niarahantsika napetraka tamin'Andriamanitra ianao amin'ity androany enoko fa tena araka ny haben'ny hitanao namelon'Andriamanitra anao ary araka ny habeny fitadiavanao anazy no hamaleny soa amin'ny fiainanao. Fakitsika voalohany indrindra ny ten'Andriamanitra anaty Matthieu toko 4:7-30 iarahantsika tadiavina ary vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy averikany Matthieu toko 4:7-30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivaky toy izao: Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto. Contexte maro moa ny afaka angalana azy fa contexte anankiroa ihany no hozaraiko antsika androany momba ny hoe katsao ny famarinana. Ny famarinana moa dia hoe manao andrarana ao anatiny ihany izany. Ho raisiko ohatra hoe any am-pianarana any ampiasana na ao an-trano ianao, misy zavatra fahatsoa kely nataonao dia efa manontany ny olona fa iza manao an'ity, sady teritra izany ilay olona avy any fa iza nanao an'ity an'ity, dia ianao tsy mahasahy miteny ianao ilay izy satria matahotra ianao hoe hoay any am-pianarana hoe raha izany nanao an'io dia mety hoe voateniteny mety ho bedy raha ny an-trano ihany koa mety bedy, raha ny am-piasana mety voaroaka, mety hisy conséquence amin'ny asako mety amin'ny olona manodidina dia mety hoe ho hitan'olona ratsy satria hoe izany nanao an'io tsy nety, dia aleonao mangina tsy miteny hoe ianao no nanao anazy na ihany koa hoe atsipinao n'olon-kafa ilay izy satria matahotra ianao. Fa ny ten'Andriamanitra nilaza hoe katsao izy ny fanjakana sy ny famarinana dia ho anampy ho anareo izany rehetra izany. Rehefa ianao olona mijoro anatin'ny famarinana dia efa tara fa Andriamanitra mijoro miado anao. Raha ianao ary hoe manao zavatra ka dia mandeha anatin'ny tsy famarinana dia mihevitra ve ianao fa Andriamanitra ny famarinana ienanao ka dia hamonjy anao satria ianao mandeha anatin'ny tsy rariny, anatin'ny tsy famarinana. Diso be raha izany ny fihevitrao hoe aleo fa tsy ho teneniko hoe izaho ty na ianao aleo feniko hoe izaho ty fa Andriamanitra mahafantatra ny situationko hoe fantany hoe raha mijoro amin'ny marina dia mety ohatr'izao mety azo anahy fa tsy izany. Ten'Andriamanitra ao anatin'ny Salamo toko fa 3:7-12 iarahantsika vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamo toko fa 4:30-40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa fa mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Ary eto amin'ny 5:12 milaza hoe ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Manana choix zany ianao. Andriamanitra moa tsara ka manome choix antsika sy ianao, manome fiainana izy na fahafatesana ary nilazainy nambarany ato izany. Mason'i Jehovah dia mitsinjo an'izay manao marina, fa hozy izy hoe ny tavan'i Jehovah dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Anao misafidy inona no tianao, hijoro anatin'ny marina ianao mba hihaino ny fitarainanao Jehovah, sa hanao ny tsy rariny ianao dia ho tezitra aminao izy. Raha za manongana aloha ny tena izany zao hoe aleoko mandeha mijoro anatin'ny fahamarinana, mijoro anatin'ny marina satria fantako hoe Andriamanitra miado anahy, Andriamanitra mijoro anahy foana na ahoana na ahoana. Ka inoko fa ianao ihany koa dia mijoro anatin'ny rarina. Raha tohizantsika ny teny anatin'ny Matthieu toko fa 9:13 vakitsika teo hoe katsao ny fahamarinana dia hanaraka antsika ny zavatra rehetra dia ozy aza manany amin'ny ampitso na inona ny soana na inona ny tafiana na inona ny anina fa Andriamanitra eo hainy manome ny zavatra rehetra ho anao, hainy manome ny zavatra rehetra ilainao. Ka dia aza mety mandeha anatin'ny tsy fahamarinana, aza manaiky manao ny ratsy justa mba azahoanao zavatra tsara, fa mijoro anatin'ny marina satria Andriamanitra mihaino ny fitarainana ny marina ary Andriamanitra mitsinjo ny marina. Na inona miseho fa rehefa mijoro anatin'ny fahamarinana ianao dia izy voka-tsoa foana hivoaka avy any satria tsara ny tompontsika ary matoky amin'ny teniny izy fa tsy olombelona ka handainga. Zavatra faharoa tiako zarainao antsika sy ianao anatin'ny Tesalonisiana voalohany toko 5:5-12 iarahantsika vaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
Tesalonisanina voalohany 5:5-10. Vaky toy izao ny ten'Andriamanitra hoe tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy ny olona fa miezà mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Napetraka ny tompo tatapoky tsara io teny io satria izao betsaka amintsika sy ianao izay mandalo anatin'ny tsy fahamarinana, satria ny olona anankiray hoe na mankahalanao ilay olona na te hitanao azo olana ilay olona na te hitanao raraka ilay olona na halan'ilay olona tsotro izao fotsiny ao dia tiany ho gasena, tiany ho gafena ny fiainanao na hoe matahotra izy assumer conséquence dia ianao indray nasiany olana. Dia avy eo amaha-olombelona moa dia ao ihany ny fo hoe anaovako vengeance ity fa nanao ratsy anahy dia andraso valiko ihany koa, fa tsy izany natokan'Andriamanitra ho anasy ianao. Mbola eo ihany koa nomen'Andriamanitra soa antsika, na antsika hijohanao ny tsara foana na mariny ratsy, d'œil pour dent, dent pour dent, œil pour œil, na hoe anao ny tsara tsika. Misy ny ten'Andriamanitra milaza ao anatin'ny Galatiana. Galatiana 5:9. Rahantsika vakiana malina an'izay zavatra izay. Galatiana 5:9. Galatiana 5:7-7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aza mety ho fitany ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafy ny olona no jinjaina. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinjy fahasimbana ho an'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Enoy tsara ty 7 ty. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjaintsika raha tsy reraka itsika. Averiko 7. Aza mety ho fitany ianareo fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafy ny olona no hojinjaina. Andriamanitra ny rariny, Andriamanitra ny fahamarinany io Andriamanitra antsika io. Raisiko ny contexte ny teneniko anao teo hoe raha olona mitady anao ratsy anao, mitady hanimba ny fiainanao tsotro izao fotsiny dia ianao aninona amaha-olombelona, amin'ny fon'olombelona misy ny vengeance, mitsiry ny haine, mitsiry ny hoe fankahalana ny olona iny. Ka dia hoe nanao anazy izao ianao dia tandremo aza fa ho azoko amin'izao ianao, na ny fomba lefiteny hoe tazomiko atao paosiko iny zavatra nataonao iny, dia hoe averiko aminao rehefa tonga ny fotoanany. Iza moa ianao ny hanao vengeance? Andriamanitra ange mijoro anao e. Iza ny miadinao? Aza manaiky ho ratsy fo, aza manaiky ho tonga olon-dratsy satria ny olona nanimba ny fiainanao. Fatary fa ty fiainany ty, fatary fa ty tany ty dia efa miaratsy hatrany. Nefa dia anjaranao mazanak'olombelona ny mitondra fihavanana, anjaranao mazanak'Andriamanitra moa zany mitondra fihavanana, anjaranao mazanak'Andriamanitra mitondra fiadanana, anjaranao mazanak'Andriamanitra mitondra vahaolana, anjaranao mazanak'Andriamanitra mitondra zavatra tsara, amaly soa, hitondra fitiavana fa tsy ny ratsy. Tadidi hoe ianao ny fahazavan'izao tontolo izao, fa tsy hoe ianao ny fahamazinana akory. Ka dia nomaizina ve mamela anao dia avelesinao maizina koa? Aiza zany le jiro? Aiza zany le fahasamihafanao manompo an'Andriamanitra sy le olona tsy manompo? Manaova ny soa izy. Aza mba ketraka amin'ny fanaovany soa fa amin'ny fotoan'andro no hijijaintsika izany. Io teny Galaty io dia milaza antsika mazava fotsiny dia hoe manao ny ratsy ianao dia hijinja ny ratsy, manao ny tsara ianao mijinja ny tsara. Raha izaho manokana aloha no mbola horesahana dia hoe aleo mamaly ny tsara ho any tsara mba hijinjako tsara. Na nanao ratsy anazy io olona io, jinjaiko tsara, fafiko zavatra tsara. Ho tonga saina eny foana izy hoe tsy nety nataony, hiova eny foana izy, fa izaho kosa manam-piadanana. Raha ianao olona hoe nanao ratsy anao ilay olona dia misy an'ilay alahelo tsy lamina izany mihitsy ny fonao raha tsy mbola mivalianao iny olona iny, ary rehefa mivalianao anatin'ny ratsy nataonoko iny olona iny mbola misy alahelo sy haine koa ao anatin'ny fonao ao foana. Satria izay mivalianao anazy ho valiany aminao dia valianao aminazy dia miveriny eo foana, manao cercle vicieux fa tsisy fiovana. Fa andramige olona manao ratsy anao anao visoa dia ho hitanao ny fiovan'ny zavatra. Tahaka an'izany izao tany am-piasana.
fitondram-bela moa satria zay iainana ihany no zaraina. Ohatra izany zao ny any am-piasanako dia misy olona hoe tsy tia anahy izy alany a dia ataony daholo ohatra ny hoe avy miasa manao zavatra asa dia saboteny ilay asa dia avy eo izany voateny. Fa ahoana mety miandry izy izany hoe za koa ahaka alana azy nefa napetrako teo amin'Andriamanitra ny situation kosa hoe raha za zany tompo manao tahaka anazy dia inona ny fahasamihafako aminazy, inona ny fanehoana hoe kristianina, ahoana ny fanavahanana anankiroa. Dia io ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fitiavana, izao sy ianao no foronina tahaka an'Andriamanitra donc tokony maneho fitiavana, tokony maneho zavatra tsara, tokony maneho zavatra soa eto amin'ity tany ity. Dia ny soratra zao hoe manao ratsy anahy ianao tsy maninona, corrigeko ilay asany natao fa valeko soa ianao. Androany amin'izao tsika miresaka izao dia faly amiko foana ilay olona, tsy mahavita manao ratsy intsony, tsy mahavita hoe miteniteny zavatra amina hoe ratsy intsony, fa zavatra tsara foana ny teneniny. Manao zavatra tsara, tsy mahavita misaboter ny asako satria fantany hoe ito olona ito tsy azoko tiana satria olona tsara ito, tsy azo tadiavan'ady ito fa olona tsara. Dia izany koa ny teneniko anao, misy olona mankaleo anao ve any, misy olona mampijaly anao ve any, misy olona manao tsirariny, marina hoe mila mijoro tsika anatin'ny famarinana ka miteny an'ilay olona fa tsy midika hoe manao valio amin'ny ratsy izy rehefa nanao tsirariny aminao, fa valio amin'ny tsara ary valio amin'ny hitsiny. Misy antsika ihany koa mbola hiteny hoe fa ahoana zany ozy izy, ahoana zany no ahoana no ahafantarako hoe tsara ve ny zavatra ataoko, ahoana no ahafantarako hoe ratsy ve ny zavatra ataoko par rapport an'iny par rapport any ahoana ve zany ny tena zany, par rapport any zavatra avaly, ahoana ny jorontsika anatin'ny rariny. Misy ten'Andriamanitra milaza amintsika hoe anatiny misy ten'Andriamanitra milaza antsika ao anatiny Salamo 25:9 aveantsika Salamo toko fa 5:7. Iarahantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mitarika ny mpandefitra ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalana. Izany hoe izao sy ianao tsy tokony hoe mandeha araka ny herin'ny tenantsika mihevitra hoe tsara ity dia tsara, na hoe ity mety atao dia hoe izay, fa tokony miantehitra amin'Andriamanitra tsika hoe ahoana ty Andriamanitra tiany situationko dia inona ny tokony ataoko, inona ny rariny eo anatrehanao, inona ny famarinana eo anatrehanao, inona ny zavatra tsara tokony ataoko eo anatrehanao. Satria izy no mitarika antsika amin'ny marina ary mampianatra antsika ny lalana tokony hizorantsika sy ianao. Ka andao hiantehitra aminazy dia izay ny teny nozaraina amintsika androany ka andaontsika hivavaka avy hatrany ametraka ny tsialy tsy feno ampelantan'Andriamanitra ary hizaha kely vaovao am-piangonana après an'izany ka asandrato ary ny feonao. Iray mankasitraka anao ny amin'ny fahatsarahnao, misaotra anao ny amin'ny fotoana tahaka an'izao mbola nomenao anay, mbola fanay ny fampizara momba ny rariny sy fahamarinana, ny toe-tsaina tokony hanananay, ny toe-po tokony hanananay, ny fihetsika tokony hanananay ary ny réflexe tokony hanananay. Mankasitraka anao Tompo satria matoa ianao miteny, manambara ny teny dia te hanatsara ny fiainanay, te hitondra anay amin'ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra hatrany. Ankehitriny dara dia mametraka ny tsialy tsy feno ampelantananao zay. Matoky sy marina tokoa ianao ka tsy hamelanay, matoky sy marina tokoa ianao ka hiaro anay, satria izay nilazainao dia tanterahanao. Ianao ilay Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra no antsoinay hiaro anay mandritra ny tsialy tsy. Na tetika amin'ny fahavalo, na ara-tsaina, na ara-po, na ara-panahy, na ara-batana izany. Dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary inonay fa ianao dia hijoro anay. Ninona mety cauchemar, ninona mety zavatra ratsy, mety ambolen'ny fahavalo manerina anay dia tsy ambinina tsy hanapahefana satria ianao momba anay. Androany koa dada dia mangataka anao ary fasina izay masom-piadinao, hitoby manodidina ny tranonay, hiposite manodidina ny trano, manodidina ny dortoir, manodidina ny ampiasananay, n'aiza ny misy anay amin'izao fotoana izao. Mety mandalo koa ny aloko ny fahafatesana
fainonay satria ianao no andrakotra anay amin'ny raha anao dia tsy akasika ny tranonay, tsy akasika amin'ny fianakavianay, tsy akasika ny mombanay zany. Ankasitrahanay anao satria Jehovah tsara matoky amin'ny teninao ianao. Isaoranay anao satria lehibe ary malaza, feno voninahitra. Averina aminao ny dera, ny anja, averina aminao ny fisaorana rehetrarehetra. Mifankasana izay vokatry ny fonay sy vokatry ny vavanay. Atolotra ianao zany. Misaotra Dada. Alleluia. Amen. Amen. Tena tsara ny Tompo mendrika hatrany izy no ankalazaina. Amin'izao fotoana izao dia te haneho vaovao-piangonana ho anao izahay. Voalohany indrindra moa fitoam-bavaka tahaka an'izao dia manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma. Misy lera roa nefa manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy dia manomboka amin'ny 7 ora sasany eto Maorisy ary amin'ny 9 sasany any Madagasikara. Eto amin'ny page Facebook ny fiangonana Sanctuaire Chrétien International ihany. Raha toka moa ianao mbola tsy abonné dia aoka miditra ao anatin'ny page manao like mba ahafahanao mahazo notification rehetra amin'ny fotoana misy live amin'ny fiangonana. Ary ao ihany koa no misy filazana rehetrarehetra. Ary ny fotoantsika amin'ny Zoma moa dia live mifanaritra tahaka an'izao dia manomboka amin'ny 7 ora hariva. Tadidio fa amin'ity Zoma ity Zoma ity dia le 31 mars. Zany hoe le 1er avril amin'ny asabotsika ihany koa manana live na alady maraina izay anambarana ny teny tsara ho an'ny volana avril ka manasa anao aza mety rahateny izany fitoam-bavaka izany fa Andriamanitra dia anambara sy aneho fa tsara indray amin'ny alalany fampiasany amin'ny mpanompony. Ary nonko fa hikasika amin'ny fiainanao izy ka tsy mibadika ny tantaranao ambony ambany. Ny fotoana ihany koa moa iarahantsika isan-kalahady manomboka amin'ny 7 ora sasany aty Maorisy, amin'ny 7 ora sasany ihany koa any Madagasikara. Raha aty Maorisy ianao dia Sanctuaire Chrétien International Étrange-Vieux. Ny fotoana iarahantsika mifankahita. Raha mbola tsy hainao moa aiza zany dia apetraka eto ambany eto amin'ny ato ny lien sy toromarika ahafahanao ahita ny fiangonana. Ary raha ny Madagasikara ihany koa moa ianao dia eo amin'ny Taninandro Ombro amin'ny Amereux akaiky ny Pizza Mania sy Maki no misy ny fiangonana. Raha mbola tsy hainao ihany koa hoe aiza zany manasa anao mandefasa message ao amin'ny commentaire na ao amin'ny page ny fiangonana privé afahany manampy anao mampiseho anao hoe aiza ny fiangonana. Raha manana tombavaka ihany koa ianao aza adino fa misy ny équipe d'intercession izay vonona mivavaka mijoro am-banga ho anao. Ary Andriamanitra dia mpamaly vavaka matoky amin'ny teniny izy fa mijoro hatrany manana fanantenana fa avita anova ny fiainanao izy, avita ampijoro anao izy, avita aneho fahagagana amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainan'ny fianakavianao izy. Amin'ny anarana Jesosy Kristy dia izay sy izay ny fanambarana ka dia manentana ary manasa anareo ihany koa raha piso amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny page ny fiangonana anaraka live tahaka izao. Samy tain'Andriamanitra daholo ary entikoa fa soavana ny samindram-pona nahakatsika ianao amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatrany Jehovah andro lava isika veloma daholo tompoko. Amen.